rehetra zany a tonga dia afaka miditra iry vina satria misy seza tsy fa tsy voatery tafiditra eto aloha daholo. Ny solotena mpanjakana no mipetraka eto, solotena mpikambanana tovoko. Ny fianakaviana izay tafiditra eto miditra eto izay fikambanana ka te hipetraka atao anatin'ny trano ihany koa izany dia mba miakatra ery ambony azafady indrindra tovoko manao an'ilay manaraka an'ilay fandaminana. Azontsika hipetrahana daholo ny tabli rehetra itsembony. Samy te hipetraka notrona daholo isika rehetra tompoko fa mba manaraka fandaminana kely azafady. Ia, zay efa nahazo toerana mba mipetraka kely ahitana ny hoe fandaminana raharaha tompoko azafady indrindra. Mbola misy seza maro eririna afaka mipetraka any sika tompoko. Ity seza ity natokana ho amin'ny solotena mpikambanana sy ny fitondram-panjakana izay tonga eo isika rehetra mpanotrona afaka mipetraka ery eny fa na fianakaviana aza dia mba mandray arilo zany izay tsy tafiditra tamin'ny toerana voatokana tompoko azafady indrindra. Aloka izany efa leo ato ny toerana manam-pahefana sy ny fikambanana dia ato ny toerana fianakaviana tery any moa ny toerana misy antsika ka mangataka ny fandaminana manaraka fandaminana izany isika araky ny voalaza teo moa zany dia hoe misy ny fandaminana samihafa izay eritreretin'ny fianakaviana ho atao amin'izao raharaha izao ka ny fandaminana voalohany dia hoe ho antsika artiste rehetra amin'ny sehatra tsirairay avy misy azy dia misy régisseur général ato dia mba misoratra anarana ato amin'izay ho ataony na ikabary izy naneo soradi izy na hira na iantsa-tononkalo dia mba manatona kely ato azafady indrindra misy tompona andraikitra an'izany ary zareo ao amin'ny be mozika zany no mindraikitra an'izay fandaminana izay faharoa manaraka izany ho antsika izay tonga eto afaka fotoana fohy dia isy fotoam-pivavahana izay ho atao iarahanety